wafakabaki norasefo amen wafakabaki norasefo amen wafakabaki norasefo amen wafakabaki norasefo amen. Yeah wafakabaki norasefo yenwa yanatra malagasy androany salama tuko menarenao faty misy kaye vavao ny malagasy mifantoa mandray sapena maiza miaino de menara tsara misalama tuko salama rakizy mandray sataratasy ndesika androany yanatra malagasy ty le fomba fampianarana tena mafinaritra raha mianatra tsara enao tsisy zavatra sarotra Andriamanitra zanahary sy ny razana zay inonony gasy mitany efa tsy tazana zay ny lesona ianarantsika androany raisoaryn'ny seza malalaka koa ny tany tena mino an'Andriamanitra raha malagasy hoy ny révérend père raha ajary zafy lehibe indrindra mpamorona an'izao tontolo zao de le zanahary ao atapoloha ao de atombotsika amin'Andriamanitra mipetraka ao amin'ny lohatsy hita maso any an-danitra izy rery lahery lehibe indrindra tompon'ny adikile fa mandahatra mandrindra Andriamanitra ihany koa de tonga lafatra misy miainy be debe izy rehefa manafatra managasina mifehy izao tontolo zao voafehiny daholo zany na zana ianao tsy miangatra malala sy mahitany miafina tsy azo vazivazina tsy tiraty sady marina manakery managasina ambony indrindra izy ery sy hita maso sady tsy azo menatsiny izy izay ny toetrany fazondray ary no asany mpandahatra mita tompony aina sy fahasoavany manara-maso sy manitsy amin'ny lalana tsara manara-maso ny fiainan'olombelona izy raha dadafara raha mino azy kosa de manao ny tsara ny olona entin'Andriamanitra ny fiainana manatena sy mionona mandrindra ny fiainam-ponina karaha mampiasa ny finoana amin'ny ratsy de ahoanan'izay olona lasa fitaovana na fenana ny toetra ratsy na manjary miniminy foana kora malagasy na lasa teritery saina ny olona sasany ka lasa tsy mivelatra rehefa manao ny asany aleo mifantoka ihany fa zavarina na mitady angalatahaka fa mahita loha samangina jereo ihany zanahary atapololoha le surveillant anakiroa jereo ihany koa reto koa tsy hita maso fa inona ny fitahiny hita tampoka andray nefa rehefa tonga ny famadiana ahoana ny anaovana azy raha razana tsy hita hoe foazy na iady vomanga ramse inona mona tsona hoe razana fa olona efa maty tafiditra ao ampasan-drazana entina mandondro roa ranony pohirana na velona na maty ahitsokely fa mivilana ny razana tsy tiratsy tsy azo vazivazina manana hery sy asina misy tona azo vangina ny razana koa manana anjara asa ka mitainy velona miantoka ny taranaka manelanelana ny velona sy Andriamanitra mitsodrany manasa azy an'ireo zay manao fika tsy mahafinaritra ka manaovany metry le ty ny maty aza teo maro ka ny velona ve tsy fakatie miezaka manao tsara ny olona minony razana mirahina na ady mora na ady mazana ka mifampitsinjo ny taranaka no zany velona iray trano maty iray fasana ihany mety tsy ampandroso koa ny finonany razana raha tsy entina misokatra fa entina mikatona de miniminy foana tsy hainy mampiasa le hery tsy metimety nefa raha saina teritery ahitraitra n'olombelona fa nizaka ny zanahary mididy an'Andriamanitra sady alaivy any le sary zanahary tsy ometsiny zanahary tsy omepondro fa n'olombelona ny vesiasi le ohatra koa ka de zay aloha rakizy fa anareo ny toyany nareo ny tena tompony fa ny asanay de manohany fa nampalalana azo hoanina azo kohany manaova fikarohana de ty atao gadohana wafakabaki anao razefo yenoa yanatra malagasy androany misaotra toko menarenao faty misy kaye vavao ny malagasy mifantoa mandray sapena maiza miaino de menara tsara misaotra toko misaotranao ramse fa nitondra fahalalana be debe wafakabaki anao rasefoa fa te hisaotrany reto aza laharana voalohany kopela telma mety tsara koa miaraka amin'ny stara
kopindry fa yokony be any defa mandamma miaraka amin'isy kamma misotra toko wafaka baki no rasefo amen 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 adizete wafaka